sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Masoa. Atolotry ny Mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Manakory aby o, tonga soeto amin'ny fandaharatsika. Faly miarabantsika rehetra tokoa ato anatin'ity fandaharana Baiboly sy kolontsaina ity. Tonona hitoetra amintsika ny fiadanan'ny tompo. Ao tsara daholo ve? Manasara ireo ary anaraka ny toen'ny tantara amin'ny tian'io ity. Antenainay fa efa liana tokoa nareo. Alamindameno ny zavatra rehetra dia maka toerana tsara fa efa vonona izay. Iaraka ifampitafa sy izara ny sosiny mamy ho antsika rehetra mpiaino ny radio vaovao Masoa. Ary samy maharitra hatramin'ny farany fa misy lesona mafonja izay ho zaraina amintsika aorianan'ny tantara. Izay maharitra hatramin'ny farany no matsy no vadin'Andriana hoy ny fahendrena malagasy. Ary eo koa ny ten'Andriamanitra hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Dia meno finaritra ary o. Mahafaly ny mpankafy Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Halako BIKA. Halako BIKA. Ireto avy no anomeaina ny tantara. Silvana Zafindrafara no dada. Nirina Lalao Estera no neny. Valerira Zanajatovo no vavimatoan'izy ireo antsoina hoe Yavitra. Miriama Lalan'ny Avo no zanak'izy ireo vavy faharoa antsoina hoe Yaina. Tojo Rabesan-dratana no zanak'izy ireo lahy antsoina hoe Yaro. Fitiavana Rasoloarizao no tefy ilay olontiany Yaina. Daliva no Radany. Atolotra antsika anio ny fizarana fahatelo. Fangahy ianao ty dia tena tsy natory mihitsy raha matoa fa toa mbola eto ihany hatramin'izao a. Ianao ve ahoana? Zanako izao ve ntsita dia mbola atory ihany a? Ny amarain'ny andro rehefa tsy androko. Fantatro tsara ne zany ary tsy zanaka orery fa zanako koa ne iny. Fa na izany aza dia mba matory ihany ianao fa arary eo indray ane ianao e. Tsy mahavita matory izany aho e. Sady efa maraina ny andro. Dia ahoana amin'izay ny atao e? Andeha hitady amin'ny zanako rehefa tsy tapa-kevitra nareo ka. Oka aloha raha matoa. Efa miteny aminao foana fa tsy vahaolana ho aty miritondritony ty. Mitony tsara aloha. Tsy hainao izay mahazo ny zanako any. Efatry ny alina izy nitsita. Tsy hoe misakafo ve sa ahoana? Mbola velona sa efa maty? Tata Sineny efa nisaromako ny sakafo marainanareo fa izany dia hiasa fa tara. Maninona tsara ry aina? Efa hoe ndeha hiasa ho aza. Fa tsy tandriva ety olana be ato an-trano ty mbola ndeha hiasa ihany eo. Neny aza atao an'izany kosa fa za ve dia hanapaka tsy hiasa aminao e. Manahirana be ny ao am-piasana nge raha vao tsy miasa e. Tsisy dikany amindry izany ny fahaverezany zokondry. Ho avy eo foana re izy ry neny fa za be fanahiana. Nareo dia te hivaky lobe amin'izany eo. Sady raha mandeha miasa any dia tsy maintsy mihera aloha izay vao mahazo permission. Ay izany dia hiletika fotsiny aty. Zao ary ry aina,
tsy maninona nandeha asa ary aloha ianao dia miaraha amin'ny lehibe anareo mba afaka mifanampy sy mifamonjy amin'izao zava-miseho izao e. Indray ry dada, izay fa lasa aloha e. Tsy maintsy mamitamita asa kely aho vao afaka fa tsy hoe tonga dia manantena be ao avy zy eo nareo a. Eno afa aza ela ianao. Tena manimba programa mihitsy koa raha ty zavatra androantsika. Tsy maintsy mandeha any am-piasana aloha zany a. Dia mody mba mihera kely a. Dia makany miavitra manome baiko andry zalahy anapoaka an'ilay bomba artizanaly. Dia rehefa vita izay zavatra izay a, izay a vao mody fa dada sy neny koa ato minainaina be. Tsy maintsy mba ampahirezina koa aloha zareo fa raha eo ireo ny lasa eo dia maty eo koa e. Afaka atao am-piasana atao ihany marina. Ary aloha andeha haingana amin'izay. Taksi izao no mety. Dia tsy miala eo akaikin'ny trano fa somary aty alavidavitra dia asiana ditongotra kely. Laosakana n'ity taksi ity fa tsy. Taksi! Taksi! Eto ary mbola tsy lazaina e. Ary tsy aina ve nitazako miditra anaty fiarakaretsaka iny e? Tena izy mihitsy iny ka efa mba hita ary ve ho niavitra sa ahoana? Tena raha tsy saina loatra ianao ry aina. Mino mihitsy aho fa ianao no nanome lohan'ny dada sy ary ka nahatonga azy nakany amiko toy ireny. Ary za koa mino fa mbola ianao koa ry aina no ambadika izao tsy fahitana niavitra izao. Dia atsipinao aty amiko fotsiny fa tsy te ho tratra ianao. Ho aiza fotsiny eo izy raha tsy nafeninao e. Ary aleo rangaha rahako amin'ny moto moramora vato aoriana izay alehany iny Zay mihitsy e. Lasa izao tsy maintsy hitako izay alehany eo androany. Kaiza daholo e. Manahoana izy ao? Ao izy ao e. Reraka angamba matosy mitaraina sony sady tsy mbola ninan-kanina nge izy hatramin'ny alina e. Fa maninona kosa ny tsy mba menareo hanina izy e? Tsy efa matin'ny anohananao zany izay izy? Ka ianao ihany nge madama kely ny teny hoe avelao hitarainao izy e. Sady inona koa moa ny sakafo omena azy eo? Tsy maninona zany e. Niahafaty azy mihitsy moa aza mbola tanjotsikako. Na tsy omena hanina any ara ninona? Kiala totombitany io. Zany tsy ahaizany mipetraka lava izao. Tsy maintsy tanterako ny valifatoko ny amindry e. Ny fiainako fotsiny ny finganindry. Ndry izay ohatr' izao ve? Tsy hoela dia farana ny tantarandry kiala hiavitra. Hoe, kiala tsy avitra mantsy. Misy olona henoko miresaka ao tambadika ato izany. Aleo ne henoko tsara. Ka zao ampaikady e. Afatory eo amin'ny tongony ty bomba artizanaly ty. Bomba vita gasy io fa nareo efa mahay an'io dia miantso izay vao manapoaka an'ilay izy nareo. Fa zao aloha omeo azy reto akanjo reto. Dia eto aty ilay akanjo anaovany ao. Mbola hitadiavany hevitra mantsy izao ny akanjony eo hoe asiana inona re dia atsipy any inona dia ohatrany hoe mba lany bibidia izy e. Tsy maintsy mitady hevitra mantsy mba tsy ahavoafatotra amin'ity raharaha ity. Rehefa vita daholo izay rehetra izay dia tsy mila mahita tavanareo eo fa izay nareo fa tonga dia mandositra ny lavitrany. Ohatran'ireny hoe tsy nisy anareo reny izany teto. Azonareo zany? Fa mba fenoy sara aloha ilay volanay vao milamina io Volanareo efa milamina tsara ny amin'izany e. Tsika indray mahavita azy. Fa ahono madama kely inona moa zany tena aminonao an'io tovavy io e?
Tsisy diranareo zany e. Ny ahy rehefa halako hatramin'ny voalohany dia halako hatramin'ny farany. Io ny atao hoe halako bika tsy tiako tarehy. Vono ihany fa mampime. Zokiko ihany io mantsy a. Fa sao dia gaga nareo fa tsy mitovy volokoditra amiko io. Sady nanimba amin'ny fiainako io dia tsy maintsy fitaiko ny tantarany e. Fa za miditra amin'ny lalany amin'izany nareo. Asiny zokiko izany tantara izany fa tsy anareo. Zokinao hoe dia sahanao ve ny mandasaka ainazy? Aza be moraly eo nareo fa ny zavatra saiko atao dia izay e. Izay fa lasa aloha mbola maika amantsy. Tsy mba hizery farany azy zany ianao? Na dia amin'ny mahazokinao azy fotsiny aza? Ary sao dia alaiko vady ary izy dia hoentiko misoka lavitra eto e. Ianao ve adaly e. Eny e, no hoe alaina vady aloha tsy ratsy ny hevitrao. Fefanirosy lalina tamin'ity raharaha ty dia tsy mety tsony izany. Fa na hoentinao any an-dafy azy izy tsy maintsy mbola ho hita foana. Fa ny tsifisiny mihitsy ny tanjoko. Azo fitaina tanteraka ny tantarany fa halako bika tsy tiako tarehy. Halako momba azy manontolo e. Dia sy omenao vadiko indray izany izy. Tsy hoa. Izay fa lasa e. Tandremo sao dia mivadika amiko eo fa tonga dia matoko ianao radany Rehefa hoe vonoana sy faranana ny tantarany dia izay. Fa sao dia ianao indray niova hevitra tamiko eo. Sady vehivavy koa ane bobaka raha agavady ianao e. Sa hitadiavako ianao raha tsy mahita? Andraika. Oko izao fa sy maninona fa izay tiako ihany io. Aleo izay tiako no vadiko e. Izay izany e. Ilay akanjo isoloan'ny teto-reto fotsiny tandremo sao dia adinonao. Dia omena ilay anaovany aho. Dia tandremo sao misy mipika izany zavatra rehetra izany fa matoky anao tanteraka radany Eny re madama kely Tena tsy diso mihitsy fa feo anyaina ilay haingo teo. Andre gaiko. Ty lozan-driry eny. Sy nampoisiko. Marina daholo kely ny zavatra ny tenenin'ny tefy rehefa izany mbola niarandria amin'ny maharavaviko andry. Tena te volovelona. Tandroka sisany tsy misy. Sandry mandatsaka aina. Nefa te zokindria. Te hinore ny zavatra ireny veky. Tsy maintsy miala eto arangaha. Te ahoana nefa. Tompo, afao amin'ny fahavaloko afao amin'ny tanan-dratsy fanahy. Za kosa aloha dia tsy anaiky apoaka amin'ny bomby eto izany Ino fa nivoaka tao anatin'ilay trano efa rava io iaina? Aleo aloha hiafina tsara ato dia rehefa lasa io vao jereko izay zavatra nataony tao ka mino fa nafeniny ao mihitsy avitra fa inona moa dia ataony aty alavitra be aty e? Sady amin'izay amin'ny ora fiasana. Manao an'Andriamanitra tsy ho isy mantsy ianao ry aina ka mieritreritra fa tsisy farany zavatra tao Aleo aloha dia filavitra mihitsy izy vao mitsangana ato so miverina tampika ao iny. Ny ao anatiny ao koa mbola tsy fantatra hoe misy olon-kafa sa ahoana. Nanahoana ianao tato ry madama kely? Aleo sokafana amin'izay ny gonisy ianao tato aloha. Dia sady vahana ianao. Ary aza mihesikesika. Toa mafana be tato kosa ianao izany tamin'ity gony ity. Ny ambony indray izany mitafy fa sy ny ambany. Mifona re tompoko. Mba afoy ato Dray. Ny hoe avoaka aloha dia sy misy bedin'ny patron ny famonanao izao no tokony tanterahana eto. Dia ho vitanao ve ny hamono mba matahorana Andriamanitra re. Tena mifona Avelo za andeha efa hoe tsy mety Aingana ianao, soloy reny akanjonao reny. Eto anaovana dia reny eto ty.
Ary zao misy bomby eo atonitra io fa tsy mihesika mafy ianao. Fa tsy mety aminao mihitsy izany manafaka eto. Ka zay ny beko azoko dia manatanteraka ny ataonao Ary aingana ianao. Fa voakarama ohatriny ianao Na ho ataonao avy roa eny ary ny volako décision akondray sy miovy Ary aingana ho ianao so oloa ireny akanjonao ireny. Sa zany tianao anala azy? Eny ary ao fanaovako aingana reto akanjoko reto. Ary aingana ary dia tandremo manao fiesika mahery fa to dia apoka kio bomby io Aleo ianao mba mivadika kely atsy ambadika atsy fa hisolo akanjo Ka hoana, vita. Aleo verenana saromana amin'ity gony ty any aloha ianao mandrapaha. Amin'izay sisy maheno na dia mikikika eo aza. Sady tsy efa hanao nasireraka ve raha matoa kely Alô Radany, efa kalamina ny zavatra rehetra. Zahay kosa fa kalamina ny zavatra rehetra ka. Ary apohay amin'izay ilay zavatra Somary misitaka kely ianao dia mibaiko an'ilay izy avy lavitra. Zay. Manantena Radany fa tsy misy mipiko izao zavatra rehetra izao Ary vita tsakany sy andava ny hiraka mpanaoviko anao. Maty ny anaran'iny. Afaka fotoana fohy dia apoko ty bomby ty. Zary alavidavitra ery mibaiko azy. Azafady aminao aloha madama kely Ny tokony ataoko ihany ny ataoko Zay aloha fa lasa aloha iny. Tefy Hiavitra marina. Fa ahoana nahitanao ataty? Zany fa narahako moramora vaty aoriana ny fiara nandehanany aina dia tonga taty amin'ity toerana misy anao ty. Zany be tena tsy naposiko ry tefy hoe ienany tao ambadika izao Ary aingana ianao vao aloha ny fatorako fa misy bomba angeo akaiky ny tongotra io Aingana ianao. Bomba? Io efa kely nge sisy io dia hipoaka fa malako Oe marina, ao vahana ringana Ary tena mafy be koa nge zany fatorany izany Ila tsy voavaha. Aingana moa Aingana Aingana. Aiza ry misy zava-maranitra napahana an'ity tady Aingana fa miara-mipoaka eto nge tsika Jerijereo sao dia misy tapapihitanao Malaky ianao Aingana. Ary alovaka iny ty tavoangy ty fa ty mety andapaka an'io ka. Zay, ao tapahana amin'izay ty. Sekondra vitsy sisa ry tefy Aza mikorobaka aloha Zay fa niva. Ary andao ainga nitsoaka teto. Ila tsy efa miditra izany tongotra izany. Andao, aingana. Tsy afaka ry tefy Jereva tsy afaka ho aza. Rainy fa zay koa ve ty aina dia mbola tsy tonga avinera fa ny ampiasana ihany Iny zazeny lasa mana fotoana mihitsy ka. Mety mbola nisy nanahirana azy re tany reny fa ianao koa dia tsy maharombodrombotra anao zao zavatra rehetra zao. Ka ohatra ny tsy vakiny loha mihitsy angelay fahaverezany tsokony Mandreraka izany raha olona ka. Ianao ato efa fatany tebotebo izy mbola lozana miletika any amin'izay misy azy any. Aleo miandry ny fahatongavany aina raha matoa dia mampilaza polisy fa tena tsy lasa tsony zao ka. Marina tsy ho faty any ny zaza iny raha mbola atory andray alina andray androany. Izay ianao vao mody taitaitra eo. Hatry ny alina ny ondana nataonao avy ny torimasonao nataonao betsaka. Zao vao mody polisy. Mandamin-javatra raha matoa inona zao ny vita ny taitaitra anao teo hatramin'izay ary. Nga ny tebotebonao mahavita n'inona. Izay ianao vao mody taitaitra eo. Hatry ny alina ny ondana nataonao avy ny torimasonao nataonao betsaka. Zao vao mody polisy. Mandamin-javatra raha matoa inona zao ny vita ny taitaitra anao teo hatramin'izay ary. Nga ny tebotebonao mahavita n'inona.
Ary maninona raha tsy miandry ny aina fa tonga dia mandeha tsika e. Tsy ho hitaneo ve hoe tsy ato-tsony tsika fa misy nalehantsika? Fa ono aloha e, tadidinao ve ny akanjo nanaovany avitra omaly tamin'izy niainga tato an-trano? Pataloha jeans manga kely izay dia polo mavo kely, poketra maintimainty. Ka zay mihitsy, tena ilaina be mantsy izany vao mandeha makany amin'ny polisy eo tsika hanaovana ny fanadihadiana sy ny fikarohana. Dia aleo hoentina ilay sariny ato fa sao dia ilain'ny polisy kosa ahoana hoy ianao? Ento mihitsy dia andao andeha, ela be izany. Efa tafapoaka amin'ny bomba marina. Veloma ry avitra. Iavitra kely mpifaninana amiko lava izao. Ontsa, ka raha tsindrino izany izandray no miseho tsindrindry eto. Any ambany-drango laky manao metimety a. Andray manova volo-koditra rehefa tsy netiny teto e. Sei, radany kosa aloha tena mahomby e. Ary tena say izy a. Vitako ny valy fatiko e. Ary rehefa tsy ato ihany dada Sineny dia andeha faingana aloha anatra an'ireto akanjo ny avitra efa nomeny radany reto amatorana an'ilay tefitefin-doza iny. Sery tefy e. Rehefa tsy ho ahy ianao dia tsy ho an'ny raha vaviko izany e. Raha vaviko ahoana moa? Raha vaviko anie nikala avitra iny fa tsy raha vaviko mihitsy e. Aiza tsony anefa e. Efa maty izy. Manahoana ny dianareo tany amin'ny polisy ry dada Sineny? Efa nahazoana vaovao ve sa ahoana? Dia tsy hitanaka fa dia aleo aloha hanao ny asa amin'ny polisy fa izay mahasoa ataon'Andriamanitra e. Malahelo an'ilay zanako mihitsy azany. Ary iaina ve efa tonga teo ry aro a? Ohatry ny hafahafa koa anie iny aina iny e. Efa tonga teo izy fa za moa sendra lasa kely dia ay izy lasa indray. Ka nareo menadako anie tsisy azo atenaina mihitsy e. Mivoaka miditra eo indray dia lasa indray. Tena tsy azoko mihitsy ka. Aleo aloha jereko any izy e. Tena tsy ato tevy izany raha azoko tsara ka. Etso e, ny trano mihidy fa ry misy varavarakely misokatra, misy grille de protection. Nahoana moa raha asisiko eo reto akanjo reto e. Amin'izay mba amatorana ny tefy satria tsy maintsy hainga amin'ny fanadihadiana rehetrarehetra. Izy no tratra farany eo. Zay, alefako ato reto ary efa avy nasiana raharaha teo reto akanjo ny avitra reto. Ny tantaranao indray izao no ho fafana manaraka ry tefy a. Aza taitra e. Tsy mahalala ny aina nga ianao. Olo tiako ianao taloha saingy efa halako ankehitriny. Tiako ianao sady halako. Fahavaloko malalako. Ary toa insinjiko avy lavitra iny aro. Soa aloha fa mahatazana avy ety e. Tena iny izy. Aleo hitina malakilaky ary anao mody fanina aloha. Ory aina, fa avy taiza ianao izany? Avy taiza moa fa tsy avy nitady ny avitra e. Nareo nilaza nakaty amin'ny tefy tamin'ny omaly. Tsy nahita azy. Dia niala nenina nakaty. Sao dia hoe aty ihany izy. Dia ahoana?
hitanao tao izy ka itefy aza tsy ao akoriko midy be ny tranony dia io lasa miverina avy trano io a ahoana koa ary zany dia lasa iza zany izy raha tsy eo dia tsy haiko tsy fantatro hoe aiza nalehan'ilay tefy a dia tsy fantatro hoe ahoana fa dia ny fantatro fotsiny aloha dia mida ny tranony dia lasa miverina dia ody azy zao iteny amin'ny dada sy neny hoe miverina tany amin'ny tefy a dia tsy nahita ny avitra tao a tsy nahita ny tefy tao koa ny aza hitako dia hoe efa nety ny tefy tsokany izy a fa zao tsara ihany aloha raha mampandre-pitandro filaminany e efa lasa mihitsy ry dada sy neny mikarakaran'izany e tsara be ary raha vao miteny an'izay a dia aleo tonga dia lazaina mihitsy momba ny tefy mba hanaova mpitandro filaminana fanadihadiny fa io aloha dia tsy maintsy ho tratra ny eo ambadikeo raha izao fandehan-draharaha zao ary ataoko mahita na iza dia efa milaza zay tena marina ny enlary aro a zao dia le zokiko mangamanga kely iny ve dia tsy hita fotsiny mandrak'izao tena tsy rarany ka lasa izy avitra Iavitra na dia fetiana sika roa dia tena malahelo andry ary iavitra tsy foiko a aiza ho aiza rendry iavitra rehefa tena mahita ny aina dia ohatran'ny tsy izy ireny ny eo ambadik'izao fanjavonany iavitra zao a jereo any ty alahelo dia iza ihany azy zany tena mistery mihitsy ka dia tena mety hitombona ihany ve zany le hoe tefy nefa ny tsy nahita ninina tao an-tranony tamin'ny nataony fikarohana tao mety toeraka fa zany na nampianana ny avitra ary andao amin'izay ry aro andeha ody aloha hijery izay fandaminanao atokantrano ao efa tafaverina avy any amin'ny polisy ve izay dada sy neny efa tonga ary tamin'izany ala tao reraka be asadinao na be ry tefy a zany ve tsy alao ary velo mitady sakafo tsika mbola tsy nisotro rano akoriny aza hatramin'ny omaly ndao ary tsy aloetsy fa io misy mpivarotra dia vity sakafo anao aloha andao ary aloha sady malaky fa efa mitepitepiko nge izay any dada sy neny ry dada sy neny hoe andeha ody ve ie efa mitepitepy fatratra ho any izay dada sy neny aleo aloha tsy mody izany ka tena tsy mety izany miala lavitra ny any an-tranonareo any zao ny tena tokony ataontsika fa ahoana dia ho aiza izany tsy haiko mitady toerana fa tsy mody any an-tranonareo izany aloha ataoko ao na riavitra namelana ody any ienana zao mihevitra fa efa maty ianao sa tediavinao vonoany andray ianao tsy riavitra dia ahoana izany izany malahelo any dada sy neny tefy aleo aloha tsy makany fa mahita hevitra dia ahoana ka dada sy neny ange ho ahy efa mitepitepy fatratra ianao tsy mameno ny teniko mihitsy ka na malahelo azy ianao tsy afa-manoatra aloha tsika aleo miala lavitra ny aina aminareo aloha dia aiza raha ny toerana lehantsika ozy ianao andao any ambanivohitra ambanivohitra reo aiza izany any tasy rea misy tranondrazanay efa tsisy mipetraka izay any dia any aloha tsika miafina mandra-pa dia ahoana izany amin'ny dada sy nendry tefy aza manany amin'izy ireo aloha ianao aleo aloha makany dia hoety any toy any eny ary fa eto aloha dia misaotra anao manokana tamin'ny namonjenao fa raha tsy nisy anao angamba dia ohatr'izay efa maty tena misaotra tefy indroa izay no navotanao tsy misy tokony isaorana any amin'izany riavitra ny tokony ataoko ihany no nataoko ary mba ela koa izao polisy niditra ao an-tranony tefy izao ka fa inona n'le teanao reto mbola manao fikarohana izy raha matoa fa io anie tsy moramora ianao ty taitaitra ty efa tenenina foana za aloha efa mahita avy hatrany fa hitefy mihitsy ny ao ambadika izao rehetrarehetra izao ny tsy fahitana ny avitra aiza ve dia izy koa dia tsy hita mihitsy ny nalehany efa ndroandro izany izao tsy hita ihany koa izy
Ary ianao tio ary ena dia tena samanizingizina hatramin'ny voalohany mihitsy fa hitefinao ambadika io fa ahoana? Mazava be ohatry ny masoandro be lohataona re izany ry dada sy neny a. Hiavitra tsy hita, hitefy koa avy eo tsy hita. Mareniny aloha nareo mianaka e. Ny zanako izao mahamaika fa tsy izay tefitefinareo any. Mba manahoana izay any izao? Mbola mba any ihany ve? Vao manao ny fikarohana re tsika raha matoa fa inona ary tia mitomany lava. Io ranomasonao io anie tsy avy tanjavatra mihitsy e. Efa tenenina foana ianao. Ka tsy vitako tsony rangahy. Firy andro izay tsy nahita ny zanako. Mahereza rery dada sy neny a. Indrindra moa fa ianao ry neny. Miarandray aloha ka. Neny a. Aza mitanondrika ho ana kivy. Fa nenareo ve dia hiavitra foana nataonareo zava-dehibe fa izaho eto akaikinareo tsy mba hitanareo e. Efa manohana anareo sy manao izay mety aminareo a dia tsy mba... Mareniny ianao ry aina. Tsy hainao ka le hoe raha misy olona manana ondry zatra ka very ny anankiray motsy ajanona eo 750 fa andeha hitady ny anankiray izy. Dia ajanonareo izany mahereza foana, aza-kivy foana. Ka inona indray? Inona no teneniko eo? Fa izao e, efa reny ny mpitandro filaminana fa mivoaka avy any. Aiza. Way, fa tsy reny ve raha matoa le akanjo nolazainao hoe nanaovan'ny avitra tamin'izy niala tao an-trano a? Reny atana mpitandro ny filaminana reny? Ay tokoa, tena le jinina mangamanga sy polo mavokely iny. Fa ahoana izao e? Tena le hitefitefin-dozy iny mihitsy izany ny tena nahavanina an'izao lozy izao a. Tena marina ny teninao ry aina. Andrekako eo. Ary tao feno raha be izany akanjon-janako izany. Fa maty ve zanako e? Sevo a! Valio e, maty zanako. Mitony aloha anao ry neny a. Izao no izy a. Nijery tao ny mpitandro ny filaminana dia hita tao reto akanjo niavitra reto. Nefa izy tsy tao. Maty zany zanako e. Hiavitra. Aza manao toy io ianao raha matoa. Tsy maintsy ho hitantsika amin'ny marina rehetra momba ny avitra ary na andaniko ny farim-pananako aza. Tsy hamelako izay nahavanina ny loza. Fa aza manao an'io ianao mahereza izany vady malalako izany. Dia ahoana izany? Neneny tsy misy afa-tsy mitomany foana. Raha za dada tsy mampahery azy hoe aza mitomany izany fa teneny mihitsy hoe mitomany izy. Amin'izay afaka mifony. Marina mihitsy izany ndray na za efa tena tady ho leo mihitsy. Manginonareo mianaka, hitambaranareo fotsiny a. Tsy hainareo moa za mifondry eny Izay siara eto tsy mahafaly anareo. Hiavitra foana amin'ny mampalahelo anareo eto. Efa mitena anareo hoe marina fa miara-malahelo tsika ny amin'ny avitra fa mba hifaliako ny fisinay e. Zanako vavitokana iny. Vavitokana? Fa za zany tsy ary amin'iny. Fa nga ianao nisy raha tsy nisy izy e. Tena fanaova-tsinitsinina mihitsy izany. Ary fantatra kehitriny fa za mihitsy ny tena halanareo menakavy. Dia hody afa-tsy. Moramora iaina. Fa inona ary ty ento be ty e? Kalma aloha. Samy zanako daholo nareo telo menada ary tiako. Tsisy tombo sy ala mihitsy fa nareo no hafahafa fijery amin'izany hoe halako bika tsy tiako tare, za tiana, ndray tsy tiana. Nareo mihitsy no hafahafa e. Okizay neny a. Andrianaka. Tena tsy naposiko raha hitefiny tao ambadika ireny zavatra ireny. Ilay akanjo niavitra hita tao an-trano mihitsy ny nahavaky ny saiko. Valifaty ve? Sa inona mba fandraisanareo an'izany? Tsy hay intsony na valifaty izany na fitiavany. Fa iny aloha raha mifanena amiko iny tonga dia vitany amin'iny. Ataovy mihitsy. Takizay tamin'ilay niona tamin'iny tonga dia namboariko tsy nanako antra tao. Tena lehilahy tsisy ilafana azy. Aiza rangako rehefa tsy azo ny aina dia nalainy indray avitra dia izao. Samy tsy hita popoka izy roa. Dada mihitsy koa ny tena niaroarana iny tamin'ilay tamin'iny izay. Izay ny mahavoa an'irainareo indry aro e. Rehefa tsy be torimaso dia miaro olona dia
tsy hitako intsony olona mitomany lazaina mitomany lava. dia aiza marina ary izany hevitra amin'izao e. Hatreto aloha izany dia raha araka ireny akanjo misondraha ireny dia mety mbola velona ve ilay anabaviko? Raha izany ametrahano an'izany fanontaniana izany ry ary dia tsy manakavaly aho. Ny pôlisy azy miala maina, ilay tefo moa dia tsy izay nanjavonana. Zao ara matovo nahatsapa fa tena misy fiantraikany be amin'ny sain'ny ankizy ty fitondrana amin'ny tany ilanila sy fanavakavahany tya. Tsy dia nataontsika hoe mivantana be zany fa hita hoe mitanila ihany ny fitondrantsika azy mirahavavy. Aiza ve ka hiavitra ny manao ny raha rehetra atao trano dia tsy mba miteny amin'ny aintsika fa dia mampiata azy fotsiny. Ianao ihany na tonga n'izany fa ngamosa rehefa mba miara aza dia zandre ny edivanao. Io indray le fifanomezantsiny aoka tsisy ifanometsiny mihitsy amin'izao fa tokony samy hahatsapa tena ny rehetra. Raha nyraraka efa tsy azo arofina intsony izany ny fiverenany hafitra ny ilaiko eto dia izay. Azo areniny izany ramatoa, ary indrindra moa amin'ny maha-kristianina antsika ane dia toa ohatra manindraindra be an'ity resaka volokoditra ity tsika sady efa fotoana kosa angambizao ramatoa hibebahantsika. Andao hivavaka amin'izay izay ny tsy ampy teo amintsika ka nahatonga antsika tsy nanana fahendrena tamin'ny fitezana an'ireny ankizy ireny. Marina mihitsy aloha izany teninao izany rainy tena izany tokoa ilay hoe zaro amin'ny lalana tokony ny alehany ny ankizy mba tsy halamina izany mandra-pahalehibehany. Tsika sy ianao mihitsy ny tena samy diso tsisy fitaratra tsara mihitsy ny hita tetỳ amintsika. Hany ka ny zaza ato an-trano avy ny lasa nizaka ny vokany. Fa zaho ara-matoa amin'ny lafiny indray ohatra ny tsy te-hanameloko any tefo izany toa tsapako hoe tena lalipaka tokoa ny fitiavany any havitra matoa izy mitondra ny havitra ny tsokanina nohatra izany. Dray tsy mila nintsony arangaty izay dia efa teneniko anao na angataka ny havitra na angataka ny aina na angataka ny aro azonao izany. Zay indray ianao sy ilay fiziriziri-kevitra ao ka zany ihany anie mahatonga ny ankizy hanitatra n'izao zava-dozo izao za aloha dia tena mitsodrano azy raha tonga izy raha izany ny mampilamina ny fiainany havitra ka tsy ny hahasoany havitra ny tadiavina. Tsy dia tsy hoy efa ny akanjonjanakao ny tratra tao aminy miosy ny ra tsy tapopoka mbola inona indray no amezanao rariny azy amin'izany. Ny alo mbola tsy foana ny fanantenako fa mbola velona ny havitra tsy haninina azy izany tefa. Tena mahafinaritra kosa ty ambanivohitra ireo izany tsy tefiko. Sady madio ny rivotra ty zao lavitra ny tebitebiny amin'ny any aminareo any sady ty aminay tsy mba misy manavakavaka volokoditra izany fa nafoka vaiza ianao nafoka vaiza dia raisin'ny zareo ampitiavana avokoa sarika avokoa ny olona rehetra. Zany ve? Tena izany ravitra. Tena maty olona ty raha izany. Izany nefa niriko hatry ny ela ao an-trano venanga izany fanavakavahana izany ny ainako tena leo aza manahy ianao fa tsisy manavakavaka izany ny aty Yavitra tiako averina aminao le teny namboarako anao tamin'izany fotoana. Hoe ahoana izany ry tefy? Dia tsaroanao akory ve ry Yavitra? Raha tsy izany ve izany tany anao hoe ahoana Yavitra, averiko aminao fa mbola mitepy fitiavana aminao Izany ve ry tefy? Tao anatin'ireny setra maro lalovantsika ireny dia tsapako fa tena tianay ianao. Eto koa dia hiteny fa babinao foko ry tefy resinao tanteraka ny amiko
Za koa lasa tianao. Zany very avitra? Tena zany e. Mahakasika amin'ny foko loatra zany. Fa zao ry avitra, ndao tsika angatatsodrano any amin'ny ray aman-dreninao dia iroso amin'ny dingana manaraka e. Hosedraitsika izay zavatra mitranga any. Tsy hanatahotra isika satria amin'ny fitiavana tanteraka tsy manan-tahotra. Voninahary tefy rehefa vonina ianao a. Efa elaela ihany izay nahafatesany avitra izay a. Fa mahagaga dia hoe tsy hita niaraka tamin'izay koa tsy nalehan'ny tefy. Sa azony veroka ve ny amin'izao fiaminganako azy izao ka nalaony dia nandositra moramora. Nefa na hoela na hoaingana dia tsy maintsy ho voarohirohy amin'izao foana ihany izy. Pirofo efa mitohaka amin'ny tendan'izao no hita mitandro filaminana fa tratra tao an-tranony tefy ny akanjo mihoson-dra nanaova ny avitra farany. Mety kosa aloha ilay fikako e. Fa ohatra misy mamoa ange izany varavarana izany e. Aleo hoe ho jereko aingana. Toa tsy mandondona fa vetrany dia miditra maty. Fa toa hitefy sy hiavitra. Manao ny aina? Salama ve ianao ry aina? Toa lozanao mianana fotsiny. Fa nga tsy matindry ry avitra ary tefy. Fa naninona taiza ianao tamin'ny fotoana oviana ary nakaiza? Mitonia aloha ianao ry aina. Inona daholo izany zavatra teneninao izany e? Marina tsy mba maty aky ry aina. Mody anjelinjely toetra indrina efa. Indrina efa namingana ny fiainako hatramin'izay. Fa manofy ve asa tena marina izao e? Tsy manofy velively ndry e. Tena zaty hiavitra manoloana ndry izao. Jeresapany tanako. Tsy misy diana fantsika. Tsy misy diana bomba. Ka ianao izany ry tefy mpamadika no namonjy an'ilay kalanina io a. Izay ke raha azoko tsara izao tantara izao. Voalazanao rery aina. Raha tsy nisy angamba dia efa maty avitra ohatr'izay. Raha nisy kely fotsiny. Soa ihany fa tonga faingana. Nahoana ny sakananareo mivalifatiko e? Fa nahoana loatra ry aina? Raha vavinao izao, ray raha aminao, dia sahanao ny andatsaka ny eny. Tena tsy napoziko. Tsy napoziko hoe ianao ny havitan'izany zavatra izany. Raha vavy sa raha vavy e? Nareo efa jere miaraka be ohatr' izao. Sao ve tsy midika fa efa mpifankatia izany nareo? Voalazanao ry aina. Ary izay mihitsy ny atondianay aty io, angatatsodrano amin'ny dada sy neny. Miomana fa efa miandry anao ry tefy ny fonja. Toy izo any amponja ny fifankatiavanareo. Tsy maninona, tsy manahy. Efa voapirofo anefa ianao mihitsy no namony sy nampijaly ny avitra e. Fonja? Tsy matahotra an'izany izay ry aina. Eo vonin-kisedra izay matoa tonga aty. Ary tsarovy a, fa tsy izay velively ny tokony atahotra an'izany fonja izany fa ianao io mihitsy. Sady henoko daholo ange ny resaka indray tamin'ilay hoe radany ry aina e. Eny e, bon, tsy maninona na endry azy. Afaka mamorona tsanga tsy amanorana koa ange amatorana ny tsy manatsiny e, dia izaza ny tsy manatsiny izany. Tsy manatsino e. Mba miovandry ry aina. Atoloran'Andriamanitra ny fondry e. Mba miovamy izany toetra ratsindry izany. Mpiravavy any antsika roa e. Sao dia tsy tadidindry ary.
mandidy anareo aza be resaka eto anatrehako nareo. Nde anafainga nareo mialy eto amin'ity toeran'ity raha tsy izany dia ny mpitandro filaminana no akanareo eto. Mazava aminareo ve izany? Ndana Stefy eto any io kala ratsy io dia lasa nareo mandeha. Raha mahita nareo eto aloha dada sy neny dia ho hitanareo kely ny anjohanareo. Ndana tsovy mpitandro filaminanao ry aina. Tsy manatahotra izay satria efa vonina hiatrika. Sady sy nanao raha tsy velivelona izay. Ianao ary ny tokony hatahotra. Ataovy tonga eo aloha mpitandro ny filaminana fa ho ambaranay ny marina rehetra. Izay koa tsy hanaiko mora. Everinareo fa tsy mampivoto ny foko moa izao fiarahanareo izao. Sa no tokony ho vady amin'ny tevy. Kanefa dia indrisy fa ndry very avitra no misalovana ny anjarako. Raha tonga eto angatabady aty aminareo dia tsy izany fa hiavitra an'ity ry dada sy neny. Izy no angatahako aminareo mba ho ravaky ny tokantranoko raha sitrakareo e. Maninona tsara ry Tefy? Sao dia mba manana ihany ary ty ianao ty? Tsy ry aina, tena resaka marina izany. Mino aho fa tsy hanome tsiny ahy ianao. Hiavitra zokinao ny tena tiako fa tsy ianao akory. Tefy, fa ino ty ataonao ty? Tsy fanina ianao ry Tefy Sa zany nataonao fitaovana fotsiny hatramin'izay? Kelekela ratsy io mody hoe tianao? Maharomotra azo zava-misy rehetrarehetra izao e. Rehefa tsy hiala eto ihany reto dia ataoko amin'ny fanaovana azy ka. Aiza ilay antsy kely fanaoko am-paosy iny. Antsy maranitra iny. Aleo moa dia anakaiky azy dia ho tsondromoko avy hatrany amin'iny io hiavitra io. Dia ho hita tsara izany. Koa satria moa nareo tsy mety handeha. Dia ina moa nataoko anareo fa mandrosoa re. Mandrosoa dia mipetrapetra. Tonga ato an-tranonareo nareo izao. Ato izany natao hoe rafozanao ry Tefy. Ato natao hoe ray aman-drenindriry hiavitra. Petrapetra. Mazoto toerana. Ary hafahafa izy amin'ny fihetsika iainy izany. Aleo malina ihany ka. Moa ve tsotra an'ireny liona masiaka ireny ty poziny? Misaotra kia, hipetraka mihitsy afianao eto ry Tefy miandry any dada sy neny tsika. Io ny fahavariana. Aleo tonga dia avy hatrany dia rerako ty. Oay, hiavitra. Meo aty ty antsinao ty ry aina avy alao. Apetrao ry Tefy Avitsoro-morino Misakisay ianao Tsy maintsy matiko ny anaran'io an'io. Mipetraha ianao tsara ry aina. Meo aty ty. Tsy mahalala ny aina ve nareo Avy alao sao dia ianao indray no voatsatoko ty antsy ty eo Mipetraha ianao tsara ry aina. Mampitandrina anao Ndana mitsoaka ry avitra. Ndana ingana. Loza marina, dia efa saika vita ny aina mihitsy ve? Nanindrina antsy aloloha antsy mpitandro ny filaminana aingana ka. Fa ianao mihitsy izany tena miseho mafy be ry Tefy. Ay, fa taona vozotra soma tsara ilay antsy. Aleo raisiko avy hatrany aloha io dia ianao indray no tsatohako amin'ity Avy alao iny ry aina. Ay, aza pena ny tanako Meo aty. Tsy maintsy azoko ty Tsy azonao izany intsony ty Tsy maintsy saterako ny valifatiko. Mipetraha ianao tsara. Ny valifaty tsara indrindra dia ny famelan-keloka. Famelan-keloka. Raha tsy izany paisiko. Nareo mahazo manao izay tianareo dia izaho izany ahoana fotsiny. Oay, azony amin'ny marina ilay antsy. Iny tatazo ry Tefy Saiko voa marina. Soa ihany fa nahay niala. Andriamanitra arovy eo an-tanan'izao liona masiaka izao
rehefa tsy nahavoanao iny antsy iny dia hitanao ty vy lavalava fanotonoana kitozy ty. Tonga dia ity no atsatoko amin'ny kibonao ary avy hatrany dia vita koa ny aminao. Tsy avoavelively ianao ry aina. Lehibe ny Andriamanitro, izy no miaro ahy. Toa izany mpitandro filaminana. Reto koa ny mpitandro filaminana ry aina. Dia vita indrindra ny anso mpitandro filaminana mba haminganana ny zandry indrindray. Eno ahy e. Raiso ny valinasanao ry aina. Efa avy nanantona mpitandro filaminana ngeza izy vao nakaty e. Way, aleo asiana fitsoahana aloha ka. Izaho koa no higadragadra fahatany eo. Hitsoka izy ianao ry aina. Eo voadidina mpitandro filaminana anie ny tanàna e. Tsisy an'izany mpitandro filaminana mahodidina ny tanàna izany e. Eo ambavahady eo ihany ry zareo. Tsy hitanao nga fa manao lalapoza. Ndeha hiakatra ry amin'ny rihana fahatelo aho e. Iaina, andraso. Inona mbola hitadiavanao ahy e. Androany koa farany ahitanao azy tefia. Ary matoa maty aho dia noho ianao. Iaina, tsy marina izany e. Matoa maty ianao dia noho ny fanaratsy ao anatinao. Tsy azo indray mitandro filaminana indreny aho. Ary tsy ilaiko manaraka koa ianao a. So ihany fa efa latsaka ilay vita etỳ an-tanako. Fa raha tsy izay efa matiko ianao. Fa hoaiza nefa ianao e. Isao teto aho e. Iaina, aza mitsambikina any ianao e. Apetrao aho. Tsy misy fitiavanao any na ny kely akory aza. Avilo aty ho avy aza mitsambikina. Aza manatona akory ianao fa vao manatona eo ianao a. Tonga dia isaoty aho. Iaina, tsy mety angemy mamono teny e. Sitrapon'Andriamanitra izany. Mitovy amin'ny mamono olona ihany. Sady fahotana mavery eny amin'ny afo be. Tsisy rarahiko an'izany mihitsy. Veloma ianao. Fa izao ny angadahako aminao ry tefia. Tsy maninona raha anatona ianao. Fa izao ome oroka farany aho. Anaovako velomanao. Anatonoko anao sy ny fitiavako. Aza miteniteny foana eo ry aina. Raiso ny fitiavan'Andriamanitra anao e. Midina teo fa aza manaiko taritiny devoly amin'ny famonoteny izany. Iaina. Fa lozinona reto ry aina. Ny zanako. Tena ny zanako iny nitsambikina fa any amin'ny rihana fahatelo iny. Vonjeo reto vonjeo. Ainga nareo e. Fa inona re tena ataonao ry aina e. Vonjeo re olona. Tena samy zanako tiako ane nareo e. Na iaina, na iavitra, na iaro. Samy zanako nareo fa tsisy tompo sy aly zany. Iaina, dia vitandriva eny namono tena marina. Iaina, tena torana izy marina. Tapatapaka raha mifahitahaka azao. Mandana ry ary tonga dia maka taksi tondrana azy any amin'ny dokotera any anafiana amin'ny mampianahana anao eo a. Tena mono tena vendriry iaina. Andriamanitra, amindra fo amin'ny lera fafika ianao e. Maty ve zanako sa mbola velona e. Iaina. Jereraka izy mbola mitepongamba amin'ny fony. Jerety izy. Iaina, fa nahoana dia ratsy fefara ohatr'izao ianao e. Zanako e. Zanako e.
indrisy ry zanako tiako, tsy foika dia zao ve ny hafaranao ry aina, fihinany dia manjoanao nampatonganao mamoy fosy mamony tena toy izao. Ianao ilay niangarana indray tiany to ratsy fefara toy izao. Tena mifona ry aina fa nisy fetraikany ratsy teo amin'ny fiainanao ny fitezanay sy ny fitondranay tato an-trano. Aza fa tompoko, ady ve iaina rangodina, misy convocation any mantsy ty, araky ny fanadiadina ataonay dia izy no ady domikotrika ny fanankanan-keriny any ramadokely avitra. Ihany tompoko, izy indrindra ato mihitsy izy ary fa izy mihitsy ane zao io toran'io sefo e, zay manahirana eto. Ahoana tsara, fa torana ahoana le olon-dratsy e? Aza manao sinema nareo fa avoa le olona. Tena marina zany sefo, io mihitsy ane izy, iaina misy mitady ane ianao e, iaina mifaza re anaka. Ohatry, fa manino izy ty ny maratra be toy izao? Tokoa mihitsy ane zany sefo, maty ny zanako e, namony tena nitsambikina very amin'ny riana fahatelo izy, iaina. Dia zao ve izy dia mbola ho alainareo koa sefa, sa misy fonja famerenana inany e. Na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe halako bika, halako bika. Ireto avy no nanomiaina ny tantara. Silvana Zafindrafara no dada, Nirina Lalao Estera no neny, Valerira Zanajatovo no vavimatoan'izy ireo, antsoina hoe Iavitra. Miriama Lalanyavo no zanak'izy ireo vavy faharoa, antsoina hoe Iaina. Tojo Rabesan-dratana no zanak'izy ireo lahy, antsoina hoe Iaro. Fitiavana Rasoloarizao no tefy ilay olon-tiany Iaina. Dalila no Radany. Narahantsika androany ny fizarana fahatelo. Halako bika tsy tiako tarehy, izay ilay fiteny. Halako bika, izay ny lohatenin'ny tantarantsika. Ao anatin'izany halako izany misy hoe fankahalana. Lavalava ihany ny fizarana fahatelo iny. Anteny indray fa samy nandray ny tandrify antsika avy sika, ary samy nahazo lesona tamin'ny alalan'ny fiainonan'ny tantara. Izay tiana hotsindriana eto ampamaranana ny fandaharana dia ny Jaona voalohany toko 7:5-10 hoe izy rehetra mankahala ny ralahany dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Amen. So dia mbola misy fankalana tavela any anatsika any, fa mpamono olona tsika raha vao mankahala. Enjany izany fa tsy ho be resaka ohatrany ambositra intsony ny tenanay. Ny rariana dia ho mpankatoan'Andriamanitra tsika rehetra, koa mametraka ny mandrapitafa amintsika ary amin'ny heriny toy izao indray raha sitrapon'ny Tompo, miaraka amin'ny Mpankafy an'i Kristy isika ao anatin'ny fandaharana Baiboly sy kolontsaina.
fitiavana tompo itiavako anao ampianaroko ifankatizahay fahafatraony hoe tompo mifankatiavare fahafantarana fampianatro ianareo misy anefa venota ety an-tanety debideby lalandava no iainana ety misy anefa venota ety an-tanety debideby lalandava no iainana ety omeo fitiavana tompo itiavako anao ampianaroko ifankatizahay fahafatraony hoe tompo mifankatiavare fahafantarana fampianatro ianareo Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa atolotry ny Mpankafy Kristy. tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina toko 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina.